Ny teny zay tao anaty fanambarana fa nanaraka akaiky tena nanaraka akaikiko toy izahay fiampangana roa aloha no nandeha tamin'ny fito izay nolazain'ny tony papan'olalahy no iosy momba ny dénonciation calomnieuse iny izay azotsika qualifiena ihany hoe fanalam-baraka dia nahazo fanavonjy maika izy dikany naomby zany ny fijoronay amin'ny hoe raha vao resaka délit de presse dia hitsangana ny olavitry ny mpanao gazety nahazo fanavonjy maika iselo tamin'ny délit de presse fa délit de droit commun no napiditra amponjana azy efa be da be ny karazana hoe fitetavam-baolana tamin'ny raharaha Fernand Sello isan'izany ny fanelanelanana nataony olavitra teo anivon'ny Fernand Sello izay voakasiky ny raharaha ny mpitory ary koa ny eo amin'nivon'ny fitsarana efa tokony voavaha io tamin'ny tapatapaka volana aprily tany fa nisy toe-javatra izay tsy niankina tamin'ny olavitra nampivadika tanteraka le izy samy nandahan'le lafa fampihavanana indray zareo dia ny efa moa zany io nisy famonjana tamin'ny alatsinainy teo io tadiditsika ngamba fa efa saika ny fara tamin'ny famonoana azy mihitsy nisy fotoana zao ndray koa izy zao voafonja diranazy zay amin'ny fasahiny ary mametra-panontaniana koa hoe tena asika pratikena marina ve le atao hoe journaliste d'investigation izay misy fanofana ny etsero any anatin'ny atelier resaka foana fa rehefa tena anao an'le izy le olona azotsika tena atao ve le izy mipetraka amin'ny fanontaniana amin'izao fotoana